Efa niverina an-tsekoly avokoa ireo mpianatra tato anatin'ny faripady mpampianarana Antananarivo renivohitra tao aorian'ny fandalovan'ny cyclone Enao. Tsy misy fiatraikany amin'ny famitanan'ny fandaharam-pianarana ny fiatonana nandritry ny 2 andro tsy nisian'ny sekoly raha ny fanazavana nentin'ireo avy eo anivony Sisko. Mandeha teo aza ny rivo-doza dia tsy misy fiatraikany amin'ny fandaharam-pianarana izany raha ho an'ny faripady mpampianarana Antananarivo renivohitra. Efa niverina nianatra avokoa ireo sekoly rehetra eto Antananarivo, eny fa na ireo izay nandrehitra bona izay miisa 17 raha ny fanazavana nomeny avy eo anivon'ny Sisko Antananarivo renivohitra. Amin'izao fotoana itenenantsika izao dia efa mianatra avokoa ny ankamaroan'ny mpianatra eny fa na dia ireo sekoly miisa 17 nandraitra bona teto amin'ny Sisko Antananarivo renivohitra. Dia inona fa tsy dia izy fiatraikany be eo amin'ny lafiny ara-pedagojika izany izay fahabangan izay, satria na misy ara ny toerana mbola smart raiky teo amin'ny fampianatra nonatra bona dia ny kilasy fanadinana izany hoe kilasy fahafito sy ny kilasy fahatelo ny 3e izany kilasy fahasivy dia mianatra foana tao anatin'izay. Ankoatran'ilay 2 andro izay efa nanaovana fanambarana hoe tsy mianatra ny mpianatra satria dia nandalo teto amin'ny faritra Analamanga Antananarivo renivohitra ny rivo-doza. Tsy misy mova noho izany ihany koa ireo fanadinam-panjakana ofisialy. Eo am-pamaraparanana ny fandraisana anarana ho an'ireo izay hiatrika ny fanadinana CEPE izay atao amin'ny 20 Jona ho avy izao ny Sisko amin'izao fotoana izao. Kasika ny fanadinana CEPE dia araka ny efa fantatsika moa dia amin'ny faha 20 volana Jona 17 izany natanterahana sy natotosana izay fanadinana CEPE izay mariana efa nisokatra tamin'ny faha 13 volana Janoary ny fisoratana anarana ary mifarana amin'ny 14 Marsa 17 sy 2020 izao. Izay tena ampatsahivina an'ireo sekoly indrindrandrindra ny sekoly tsy miankina fa amin'io izany mifara fisoratana anarana amin'ny fanomanana rehetra ary tsy tokony ho taran'io mihitsy ny fisoratana anaran'ny sekoly eny anivon'ireny centre d'écrit ireny. Amin'ny 14 Marsa ho avy izao mifara fisoratana